Cool FM manolotra ho anao voadinangatra tantara nosoratany Ayane Hartina. O velomin'ny Faly Sinaiza Rakoto miaraka amin'ny Antsaravaka Anita Lina. Mandray feo Sandara Tovinarivo. Mandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Mpanadotosa Jiady. Fizarana faharoa Andro fadimy. Tena izay indray ilay feo anjaza mitomany. Ary efa lasa mandeha miala ato trano foana nge loha da vao miseho izany lasa mampatahotra izany fa tena misy misangy mahery amiko mihitsy ka loda nefa tantaraina an'izany dia tsy mety mino. Ary andrasy higinako any ambany any mihitsy ka izany ampitahoriny isan'andro eto. Fa izany ato e mivoafa aza misangy amiko eo ary toa tsy misy olona akory ato sady nangina tapoka teo ilay zazany tomambe teo. Ndry ary toa lasa feo anjaza misangy sy torakebe indraingy izany ary ohatry ny avy aty amin'ity efitrano iray mikatona itsy anie izany andrasy vaiko moramora. Ndry ataova tsy misy na inona koa sady milamina be ny mangina be ihany koa. Efitrano natokana ho an'ny zazakely izy izany. Aleo akatona dia miala eto ka. Fa aiza ihany koa ary tizony tsy mbola tonga ihany. Io fa miantso amin'ny telefona fa allo raisina aloha. Allo chérie? Allo? Tena tsy tafody ary domona androany fa tena niantso makany dada hono ny tany ambanivohitra. Dia mila makamy malaky izay mianaka fa misy zavatra mitranga hafahafa eny amin'ny fasanana andevenana azy telo mianaka. Zoa! Dia izaho andro alina be izao ve ianao vao miteny an'izany dia izaho izany andeha ho aizaka. Fa ho aiza hoany fa voatseo zany dia hiala mandrindry Ka izaho tsy hijanona rery ato izaniko. Maty ny tahotra rery ato aza. Maninona raha mba niteny dia mbola mazava dia mba niomana mba nitady izay toerana tokony atoriako e. Aza dia midaladala rery domona fenao ve inona? Angaza dia voatery eo foana. Dio tsara fotsiny trano dia mihinana ilay fanafody fampatoriana. Tonga dia atao voro dia amin'izay matory tsara ianao. Fa angaha dia tsy azo iandrasan'andro maraina mihitsy izany ry Zoa. Fa inona nefa ny zavatra mitranga fafa izany Ka tsy maintsy mandeha any Zorobe androany izay dia miala maraina andray makany Ambatomanga. Dia maninona izao raha mba niteny dia mba niaraka anakany ka? Izay sy dada rehefa ety-andalana fa tsy afaka miverina tsoniko. Izay aloha fa manaraka andray ilay mandeha sady ohatrany tsy dia mahazo réseau koa ny ety-andalana. Allô? Allô? Zoa! Tena tapaka marina. Firy izao? Amin'ny 6 ora sasany alina. Aleo ahinana ilay fanafody fampatoriana dia atao izay atoriana ingana fa tsy lasa ka matahotra mafy dia mafy Tena lasa tapaka any ambanivohitra hono loda dia tsy mody androany. Masositra anahy mihitsy koa rangaha izany ilay matory rery ato mihitsy koa nefa ny tena tsy voako. Izay indray ilay feo anjaza mitomany ary miakatra tiany izy izany Andriamanitra sady mandondona faravarana miditra maka tompoko ny izy izany fa izy izao iza ho mivadika amin'ny be indray ilay zazakely sady tsy mijanona mandondona mihitsy izy izany. Mba voay re izay mianaka fa tsy salama ny zanako mila entina any amin'ny dokotera. Mba voay Andriamanitra fa iza nefa izao izay mianaka re voay ho azy izay fa raha maty eo ange zanako dia tsy alaminao fa iza ianao za ve dia tsy fantatrao voay fotsiny ho azy ay mianaka dia fantatra hoe izy izay
za tsy hamoa fa raha lolo ianao dia mandeha ana miala tato fa efa tsy namavela ntsony ianao e. Za tsy andeha tsy hamoa zany ary rehefa tsy hamoa dia tonga dia hiditra zany izay mianakako. Andriamanitro tony voasy ny varavara zany dia iza koa ty olona miakanjo fotsy lava be mitrotra zakely miditsy dia zaza mikakakaka mampatahotra be. Vonjao e! Monsieur Yatso, ahoana ke? Mila miala maraina be eto izay mianaka raha pitsy fa hamonjy asa vao maraina. Dia ahoana io zazakely io ve hoentinao any amin'ny andro mangatsika be any kosa? Ka tsy maintsy miala eto re izay a. Misy afatra mba apetrako aminao fa isy olona ho avy eo raha pitso. Li zanaka no avy eo a. Ka zao e. Le rainjanako sy ny rafozan-dahako no avy eo. Fa ahoana no nahafantaranao fa ho avy eo zareo ka? Dia inona mampisintonao amin'izany e? Tsy tsara be izany e. Sao dia apody anao kosa ny ampindihany zareo ko? Ka tsy apody anay izany ny atongavany io. Hatray, fa anao inona ary ka? Ho fantatrao eo ihany ny atondihany raha maraina re a. Fa isy resaka tiako resahana anao izay ko. Hoe ahoana? Misy afatra tiako ampitainao amin'ny zareo ihany koa e. Ary farany dia misy zavatra ihany koa tiako apetraka aminao omenan'ilay vadiko. Fa inona daholo izany e? Dia ty raha mitananao ty to tsy mety mijanona mihitsy ka? To tena mijinika be tsy mety mitsahatra anie izy izany. Ka nataon'ilay rahavavy kongomanta teo ange miperatra mary azoko dia io maratra tsy mety sitran'io e. Ary naratra niaraka tamin'io koa foko. Zany ve? Tena mba mampalahelo koa izany ka. Dia inona le afatra sy zavatra apetrako amiko omena azy ireo ka? Fa ianao ve moa izany dia tena tsy afaka mba mijanona miandry azy ireo mihitsy. Tsy afaka re tsy maintsy mandeha. Misy fetrany ny zavatra rehetra fa mba miangavy anao fotsiny mba hiaino asy hanatanteraka ny afatra rehetra raha mba mahafapo anao ihany nampianatra lokanao teto nandritra an'izay andro vizivizy izay moa. Lazao fa miaino anao ahy. Tena tsy mety mahita toro mihitsy fa arakaraka ny nanako an'ilay fanafody fampatoriana indray aza ny fomba ka mampivandravandra ny masoko. Anakoroa be zao nefa nohanko nefa tena tsy misy dikany. Izay indray ilay feo tongotra mamidrany ambany any fa manomboka. Fa firy zao e? Efa am'raika amby 10 alina kay. Aleo raha nga ho saromako lohako dia isalobinato aho dia ho tapenako koa sofoka ka. Amin'izay aho tsy mary aninina. Izay fa manatona makaty amiko ane izy izany efa manadrifo mivaravarana ato any efitrako mihitsy. Sady mandondona mafy be fa izy zao e. Aza misango mahery amiko eo a. Domona le namana tsy foko foay akia. Andriamanitra sanatrika miary ve zany e? Eo mihitsy zany matahotra. Domona hoa voay fa miary namandry ihany angety e. Madidy andry ihany miary a. Miala amiko indrika efa maty. Efa tsy namavelona tsoka mandehana any amin'ny toerana izay efa natokana mandry ihany. Toerana voatokana tonga natateraka ny vadiko ka voay aho a. Andriamanitra matahotra fonanky ary miary a. Mba mandehana moka io miverina any amin'ny tontolo voatokana mandry a. Mamela kiny heloko a. Mamela heloka? Voay hoa za a. Za kosa tsy mohana izany e. Mandehana ho andry mivoaka ny trako a. Trandry hoe fa trandry taisy ary rehefa tsy hamondry dia haiko miditra avy hatrany.
Andry amin'ny anaran'i Jesosy hivoaka fainganatra. Fiditra mora foana izy marina. Tena manangatra miary. Tsy hivoaka hitandry ty tanako ty. Avereno eto amin'ity ratsan-tanako ty aloha amin'ny maty masoandro rapitso miperatra mariazoko fefa voadiko ny tsy hanala n'iny mandrakizay. Eny fa na dia any koatra azy. Tena le tananangalako any peratra io maratra be io. Zenika ao fa averiko e. Faharoa manarak'izany nazaho am'iraiko niteraka hafa andriny namono aka nitarika fatiny zanako ihany koa. Tsy namono andrisaniko izy tsy fananiko iny fona. Tsy te alalan'izany avy izay fotsiny no fantatro hoe ary rapitso dia rapitso ihany dia mila manatanteraka an'izay zavatra nolazaiko rehetra indry raha tsy te hahita lozy mazava. Fomba ahoana nefa lazao ary hoe aiza nahitako any dadandry raha le peratra indray andrasy fa sao dia omeko andry. Tsy foy amin'le rantsana nangalandry azy akia nainakako tsy hay amerina ary rehefa hanofoka ny peratra io indry dia ahita ndraiky fa aza matahotra. Izay fa lasa raha tsy manatanteraka ny zavatra nasaiko natao indrindry dia ahita loza amiko Izay fa lasa ihany izy marina. Tena manangatra miary. Fomba ahoana daholo tanterahako an'izany rehetrarehetra izany nefa 18 petit beurre nanotra ho anao teo. 18 petit beurre enimpolo taona lasa zay mankasitraka anao miompifaliana aminay. Sokobi gasika tsara. Cool FM manan'olotra ho anao voadonangatra tantara nosoratany Ayanna Hartina. Novelomin'ny Faly Sinaiza Rakoto. Niaraka tamin'ny Antsaravaka Anita Lina. Nandray feo Sandaratovonarivo. Nandrina ny lafiny teknika Dida Montero. Mpanantotosa Jiad.